fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia amin'ny fifaliana mandrakariva no itsidina indray ny tokantranonao amin'ity marainy ny alady ity ary dia miaraba indrindra amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary manonona ny fiadanany ho anao sy ny olona rehetra miombona amin'izao fandaharana izao. Hivavaka isika. Mankasitraka anao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina no ny amin'ny tombonandro pahavelomana mbola nomenao anay ka dia afaka indray ry tompo handinika ny teninao ary dia ifampahery amin'izany amin'ny alalan'izany teninao izany koa dia ny fanahinao masina hatrany no hitarika anay ary ny Derasy Lazary voninahitra dia ho anao ray zanaka fanahy masina irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no ivavahanay. Amen. Amin'ity alahady voalohany manaraka ny pasika ity ry havana dia ibanjina loha hevitra lehibe iray isika dia ny anjara toeran'ny fifankatiavana ao anatin'ny fiainan'ny zanak'olombelona indrindra ny fiainan'ny mpino kristianina zany hoe ny fiainan'ny fiangonana. Ary ho jerentsika amin'izany ny voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7:20 ka eo amin'ny andininy 4:70 sy 5:70 zay misy izao teny izao vakina amin'ny anaran'ny tompo ary fahintsika rehetra. Didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho takany ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ary dia ho toizantsika ao amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina toko 2:20 eo amin'ny andininy 4 sy 5 zao indray ny vakiny amin'ny anaran'ny tompo. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena dia toy izany koa isika. Na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo. Ny filazantsara araka ny Jaona dia manambara ny didy vaovao. Didy vaovao no meny Jesosy Kristy. Araka izany ry havana dia didy. Zany hoe tsy maintsy arahina, tsy maintsy ampiaritsika isika samy mpianatry ny tompo. Izaho sy anao izany. Eny, ny fiangonana kristianina rehetra tsy misy ankanavaka. Tsy hoe didy ho an'ny kristianina atambatry ny anaram-piangonana mitovy fotsiny ihany. Tsia, fa ho an'ny mpivavaka rehetra tsy vaky volo, ny kristianina iray finoana, iray fanantenana, zany hoe manerana izao tontolo izao, ny vazan-tany efatra eran-tany. Ny olona efa samy voavonjy zany, samy efa mahafantatra fa hiverina tsy ho ela ny tompo, ary efa miomana raha teo moa ny andry izany fiverena ny tompo izany, na iza, ary efa miomana amin'ny fitsenana azy. Ry havana, io didy mpifankatiavana io dia tsy azo raisina osomonga. Didy zay mitaky voalohany indrindra fitiavana an'Andriamanitra. Eny ry ava-malala, fitiavana an' Jehovahandriamanitra aloha, miantomboka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny fampiarana io didy mpifankatiavana io. Ary tsy fitiavana maivamaivana, tsy fitiavana ivelambelany na hoe eo ihany, fa fitiavana an'Andriamanitra tena lalipaka. Fitiavana tsy azozongozonina, tsy mety, tsy tokony ho lefy. Fitiavana tena mamaka tsara. Araka ny nanambaran'izy Jesosy Kristy ihany. Rehefa tadidinao angamba nanatona akafanahy azy lay mpanora-dalàna ny amin'izay hoe didy lehibe indrindra ho izy. Ary dia tsotra sy entitra ary mazava ny valiteny nomen'ny tompo ho an'ilay mpanora-dalàna zany. Ohatra hitantsika zany ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Matthieu toko 2:20 dia hitantsika eo amin'ny andininy 7:30 zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Dia hoy Jesosy taminy namaly azy zany Jesosy Kristy, tiava ny amin'ny hoe inona ny didy lehibe indrindra. Tiava ny Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanaonao rehetra ary ny sainao rehetra. 9:30 no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
ary amin'ny andininy fahaefapolo de hoe izany didy roa izany no antona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary i marka ihany koa moa ry havana sy Loka dia samy milaza ny amin'io ihany koa. Fitiavana amin'ny fo rehetra, ny saina, ny fanahy rehetra, ny hery rehetra, zany hoe amin'ny maha olona feno antsika, ary voakasika avokoa zany ny vatana, ny saina, ny fanahy, ny hery. Izany hoe fitiavana feno, tanteraka, tsy azo anombinana, tsy azo analana, tsy sanatria hoe ampaham-pitiavana, tsy ny hoe ny 7 isan-jato, tsy hoe ny 7 isan-jato ihany, tsy ampy, tsy sahazan'Andriamanitra izany ry havana, tsy ampahany no fitiavana takian'Andriamanitra, tsy izany. Nandrasan'Andriamanitra amintsika fa fitiavana iray manontolo. Eny ry havana, 100 isan-jato. Ry hava-malala, rehefa miresaka didy vaovao zany Jesosy Kristy dia tadidio fa ny fitiavana an'Andriamanitra aloha zany ny voalohany. Ary manaraka azy dia ny fitiavana ny namana, fitiavana ny hafa, namana tahaka ny tena. Io kosa indray ny faharoa. Ary zay moa nambaran'i Jesosy Kristy. Fitiavana ny namana tahaka ny tena hoy ny Tompo. Midika sy mitaky fandavantena izany, fanafanana ny tenantsika, fitodiana amin'ny hafa. Fahaizana manadino ny tena ary fijerena ny mahasoa ny hafa. Izany hoe mitaky fanetrentena lalina zany ry havana, mitaky toe-po, toe-panahy, toe-tsaina mifanaraka tanteraka amin'ny toetran'i Jesosy Kristy sy ireo apôstôly. Ry havana, Kristy Tompo no modely alainy tahaka, ary nahatonga ny apôstôly Paoly samy teny hoe manahafay anareo izy tahaka ny anahafako any Kristy. Manahaka ny Kristy mba ho fantatra, mba ho hita fa tena mpianatry ny Tompo tokoa. Fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny hafa. Ireo zany ry havana, ireo ny toetra izay tokony ho hita eo mpianatry ny Tompo, tokony hampiavaka ny tena mpianatra amin'ireo kristianina izay azo verina hoe sadasada, mpiatsara velatsia. Izany hoe ny didy vaovao nomen'ny Tompo dia didy mpitiavana, mitodika mifantoka tanteraka aloha amin'ny Jehovandriamanitra. Rehefa zany dia mifantoka, mitodika amin'ny hafa indray. Ary ao anatin'izany isika pino, ao anatin'izany isika no afaka mifankaty, ao anatin'izany isika fiangonana no afaka mampiatra miaina lay didy vaovao izay mpianary ny Tompo antsika teo. Rehefa tena tia n'Andriamanitra isika, ary rehefa tena tia ny namana tahaka ny tena, izay zany isika vao tena afaka miaina sy mampiatra lay didy vaovao, didy mpifankatsiavana nandidiny Jesosy Kristy ny mpianany. Ry havana, io fifankatsiavana io mantsy, io mihitsy nge, io no anisan'ny sotoaviny, tsy azo idivirana. Raha kristianina isika, ary koa malagasy, fifankatsiavana zay miainga aloha amin'ny atao hoe fitiavana, de lay fitiavana ambara fa fey ny fahatanterana rehetra. Zany hoe ry havana, raha mbola maniry hanana fiainana raitra ianao, raha mba maniry hanana fiainana tahaka an'izany, fiainana tsy hoe tsy zarizary, eo ihany, médiocre hoy ny teny frantsay, fa fiainana ao tsara, fiainana ankasitrany Tompo, miaraka amin'ny Tompo, mianoka eo akaikin'ny Tompo, dia ny fitiavana, io fitiavana io no tokony ho hita eo amin'ny fiainanao. Ny fitiavana izay ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, dia ao ny apôstôly Paoly eo amin'ny andinin'ny farany, andinin'ny faraika amby telopolo. Ahoana hoy ny nambarany? Amin'ny anaran'ny Tompo, nefa hozy izy maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Zay zany, ny fitiavana, fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Ary rehefa tohizany io, eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ihany dia eo izy, ry havana, no tena manao ny famelabelarana ny amin'ny hoe inona marina moa izany fitiavana agape, ambaran'ny apôstôly Paoly zany. Ary any amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia hoy izy hoe, amin'ny anaran'ny Tompo,
ary ankehitriny ozy izy de ireto telo reto ny mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ary mory ava-malala ao amin'ny tompo, motsy io fitiavana agape no ilazana azy moa amin'ny teny grika. Io fitiavana io no nentin'Andriamanitra nanavitra izao tontolo izao, nanavitra antsika olombelona mpanota izay saiko very daholo. Io fitiavana araka ny hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona ihany, eo amin'ny toko 7:1-20 izay tadidinao, hainao tsy anjery amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary ahoana kosindray ny ambaran'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 3:1. Vakitsika ane zany eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy 7 tapany farany, amin'ny anaran'ny tompo: endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina. De amin'ny andininy 7 tapany farany: fa voadidin Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Voadidin Jehovah eo ny fitahiana. Io fitahian Jehovah io ry havana, io angeny mahalavrary ny fiainantsika, io nge no miteraka fahombiazana, io no mameno fifaliana, vokatry ny fanahy masina, fiadanana ho antsika zanak'olombelona. Ary ahoana moa ny voasoratra amin'ny boky ny Obolana: ny fitahian Jehovah no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampina izany. Ary voafaritra ao anatin'izany fifankatiavana izany ny fifankatiavan'ny praitapo, zany hoe nateraky ny ray aman-dreny iray. Napatsinay hoy ny filazantsika azy takandriza zany, tahakany hoe Marta sy Maria ary Lazarosy, tahakany Jaona sy Jakoba zanak' Zebedio. Fa mbola tena pirala ihany koa ny mpiaotra, zany hoe Zobavy, Zoda, vadin'ny pirala, vadin'ny pirahavavy, ary tena azo heverina ho praitapo ho antsika malagasy, indrindra moa raha kristianina, zany hoe sady taranaky Abrahama ray mpino ary koa malagasy ny razambe niteraka, zany hoe ny raibe sy ny renibea ny fandimby ao anatin'ny tetiarana. Fa misy de misy koa ry havana, indrindra ho antsika malagasy ihany ny firala iny toy ny inona: ma cousin Germain, ma cousine Germaine, zay mbola heverintsika malagasy ihany koa fa tena pirala, pirahavavy, mpianada, indrindra raha fianakaviana kristianina ny resana, tahaka an'izy ato amin'ny baiboly, tahaka ny Jaona mpanao batisa sy Jeso Kristy. Ary mbola misy indrindra koa ny firalahina ao amin'ny tompo, ary tena sarobidy ity faran'ity ry havana: fifankatiavan'ny samy olombovonjy, eny tena zava-dehibe loatra eo mason'Andriamanitra, zava-dehibe eo mason'i Jeso Kristy. Ninona mahita antsika isika na dia maro aza de tena iray ihany ao amin'ilay tompo sy mpamonjy, araka namakitsika azy teo, tena iray ihany ao amin'ilay tompontsika mpamonjy, mpanjakantsika, ilay lohan'ny fiangonana, ilay mampiray fosaina ary fanahy antsika rehetra. Ry hava malala, aoka ary isika ahay ankasitraka ny tompo raha afaka naninona ny hiboka sy nanararoatra izany confinement izany andinina ny fiainantsika. Tao anatin'izany fihiboana izany dia nisy ireo mpianakavy afaka naninona mba afaka niaraka, ohatra nanao jeu de société, lalao asa karatra, domy, échec sy ny sisa, afaka ihany koa niara-nahandro sakafo, mahafinaritra zany, tsy maninona nge zany. Na ihany koa hoe nisy reny mpianakaviana mba afaka nandamindamina nanadio ny tao tokantranony tao, mba hafinaritra ny vady sy ny zanaka. Eny tena ilaina ihany koa zany ry havana, fa ny tena ny ilaintsika indrindra tamin'ny alalan'iny fiboana iny zany, zay mbola mitoy moa, ankoatry ny fitandremam-pahasalamana azy, dia ny mba nazahoantsika nandinika ihany koa ny fahasalaman'ny fiainam-panahintsika. Raha sanatry ka nisy olona mpaniratsira tsy mba niraharaha firen'Andriamanitra teo aloha, dia azo inona fa tao anatin'izany fiboana izany nahatonga azy nahatonga saina. Ary
mbola namindran'Andriamanitra fo taminy mahatonga izy mbola velona trapa amin'izany ary angamba aza mba afaka nanokatra baiboly ny tanany zay mety sy ny zatra nitazona baiboly mihitsy hatramin'izay ary raha niatrika ity aretina covid-19 ity sika riavana virus zay tobitika tsy hita maso kanefa dia aretina mahavalalana zao tontolo zao niteraka adi-tsaina manakorontana mampikorontana ny firenena rehetra eo amin'ny lafiny rehetra ara-toekarena ara-pifandraisana ara-pitsaboana sy ny sisa aoka riavana aoka ho raisina ho toninina fanairana fitaomana antsika ponina eran-tany mba haninina mba hifankaty ary fanairana ho antsika mba hifampitsimbona tsy hoe samiaka ho azy tsia fa mba ho vonina hifanometanana hifandray iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra eny riavana iaina ao anatin'ny fifankatsiavana eny fanairana antsika aninona ihany koa ampitsahatra zay mety ho karazam-piainana tsy nanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra mba tsy hanohizana intsony ny ratsy natao fahiny fa anomboana fiainana tsy misaraka intsony amin'Andriamanitra fiainan'ny olona nanapa-kevitra fa iova fo araka ny teny ohatra voasoratra amin'ny Korintianina 2:5-7 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao efa lasa ny zavatra taloha dia maninona ihany koa miova ny fisainana vonina sy hay mifankatio isika mifanampy miaina ao anaty fiarahamonina anjakan'ny inona didy vaovao ilay nampianarin'i Jesosy Kristy antsika izay didy tena afaka manova ny fiarahamonina n'inona ho tsara anjakan'ny inona fifamelan-keloka ary koa fiadanana ary araka zay itiavantsika azy sy araka zay itiavan'Andriamanitra azy koa fiarahan'ny moniny olona nandiny tena ka tonga tamin'ny fibebahana marina ny fona teo anatrehan'Andriamanitra tonga saina tamin'ny alalan'ny inona tamin'ny alalan'ny rotory tenin'Andriamanitra vavaka marobe tao amin'ny fahita lavitra izany tamin'ny radio isan-karazany zany nandritra ny andro ny confinement zay mbola mitoy-mo nandritra ny herinandro masina tamin'ny aladin'ny Paska ary olona resy lahatra fa hay tena misy Andriamanitra ary nalefany averina indray ity virus ity mba hanaitra ireo zay mbola matory reno kara-panahy ireo tamana ao anatin'ny inona fifandrafina hanaitra ireo zatra miaina ao anatin'ny fifanolanana ireo mbola mahita fomba ihany hifanenjena mandrakarivo fa tsy mba mihevitra ny hifanatona hifamela eny hifanasa tongotra mihitsy azy tahaka zay ohatra nomeny Jesosy Kristy talohan'ny hiatrehan'ny azo fijaliana eny riava malala soa ihany fa mbola ny virus aloha no nalefan'i Jehovahandriamanitra hanairana ireo niverin-dalana ihany koa ireo fa niala tamin'ny fitiavana voalohany ireo sady tsy mafana tsy mangatsika amin'ny asa fanompoinan'ny tompo ka dia alohan'ny vavan'Andriamanitra izany moa dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ka ny 9:40 zay mivako toy izao amin'ny anaran'ny tompo fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa halohan'ny vavako ianao matahotra zany riava malala ary mampandiny tena riavanao isika soa ihany fa mbola ity coronavirus ity ny tonga fa tsy mbola Jesosy Kristy lay hiverina hitsara ny velona sy ny maty ankehitriny ary dia manaitra antsika ny tompo averina indray haninona hibebaka marina tokoa amin'ny fosaina fanahy rehetra hifantoka amin'ny fiverenany tsy ao anaty fitiavan-tena sanatria tsy ao anaty fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra tsy ao anaty fitiavam-pahefana tsy ao anaty fifanenjena na ihany koa fizahozahoana fa ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny namana ao anatin'ny fifankatsiavany samy olombelona ary rehefa zany dia tsy afaka manao na inona amintsika isatana ilay mpandrava ilay mahatonga ny fisarahana eny ry havana aoka isika aoka hiomana hanomana
sy ny fiainana eto an-tany izay fiainana mandalo ihany fa hanomana kosa ny fiainan-danitra maharitra mandrakizay a satria efa antomotra ny fiafaran'ny zavatra rehetra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika mandrakariva ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra masina marina, fitiavana tsara indrindra. Mankasitraka anao izahay fa velona sy mahery tokoa ny teninao Tompo, ary dia afaka miasa any anatin'ny fona ihany. Ary indrindra ry Tompo, manomana anay amin'ny fiverenanao tsy ho ela eny amin'ny rahon'ny lanitra. Dia mankasitraka anao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ary dia ho anao mandrakariva ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Dia izay indray no fandarantsika ry havana, koa dia manao velomanao tahin'ny Tompo, ary dia amin'ny heriny indray. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.